Faly miarabantsika tsirairay avy a izay manaraka an'izao fandaran'izao indray miomana eona amin'Andriamanitra ao. Ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra, aka ireo voavitra, aka ny fiangonana masina, tsy misy petipetina, tsy misy fiketronana fa be voninahitra. Ho isan'ny ho akarina ve ianao? Ho isan'ireo ho hita tsy manatsiny ve ianao amin'ny andro iverenan'ny Tompo? Androany a mbola te hametraka teny amintsika tsirairay avy ny Tompo amin'ity androany ity, ary dia ny fanahy masina no mikasika ary toetra ao anatsika ny teny a hitondra fiainana ho antsika. Raisika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Hebreo. Hebreo a toko faha 1:10. Andininy fa 5:30. Hebreo toko faha 1:10, andininy fa 5:30. Koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe, fa tokony anana faharetana ianareo mba hazonareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hita rehetra, ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha miembotra izy dia tsy sitraky ny fanahago. Fa isika tsy mba namana izay miembotra ho amin'ny fahaverezana, fa namana izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Io teny io no tiana apetraka amintsika tsirairay avy. Tsy izay rehetrarehetra manomboka no atotosatra amin'ny farany, ary tsy fiatombona ny zava-dehibe fa ny famaranana. Hoy Jesosy, izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Tokony hanana faharetana ianareo izy ny voasoratra, mba ho azo ianareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Mafonja dia mafonja ny tenin'Andriamanitra zany. Ary zay atao amin'ity miomana eona amin'Andriamanitra ao ity a, dia te hanaitra ny saintsika, te hikasika ny fieritreretatsika, ary hikasika hanindrona ny fontsika ny tenin'Andriamanitra hoe maharitra, mila hitoetra amin'ny faharetana, ary miaraka ny faharetana sy ny finoana. Zao vaninandro ianantsika izao dia zao le vaninandro ny fifangaroarona, zao le vaninandro ny confusion raha amin'ny teny frantsay. Mifangaro ao ny vary sy ny tsiparifary. Ary efa faminaniana moa zany, nisy fotoana nanao fanoharana Jesosy dia niteny avy eo ny mpikarakara hoe tamin'ilay tompon'ny tanimbary hoe ahoana, hoe soronay ve ny tsiparifary mba ho vary fotsiny ao. Dia ozy ny tompon'ny tanimbary hoe avy alao hiaraka eo ny vary sy ny parifary, fa rehefa tonga ny fotoana dia ho avy amin'izay ny mpijinja dia ho avahany ny vary hiala amin'ny tsiparifary. Tsy izay rehetrarehetra milaza Jesosy dia vary, averiko. Tsy izay rehetrarehetra milaza Jesosy dia vary. Tsy izay rehetrarehetra mitory filazantsara dia avy amin'ny Jesosy Kristy. Tsy izay rehetrarehetra mitory tenin'Andriamanitra dia avy amin'ny Jesosy Kristy. Tandremo, etogaky ianao mianao izany teniko izany, fa zay mihitsy ny famarinana ny lazain'ny tenin'Andriamanitra. Tsy vaovao aminao tsony raha hiteny eto hoe tsy izay rehetrarehetra manao miracle dia avy amin'ny Jesosy. Tsy izay rehetrarehetra manangana maty dia avy amin'ny Jesosy. Tsy izay rehetrarehetra manao délivrance dia avy amin'ny Jesosy. Jesosy Kristy ilay maty tsangana tamin'ny maty velona mandrakizay. Tsy izay rehetrarehetra maminany dia avy amin'ny Jesosy. Tandremo. Amin'izao fotoana ny olona dia ataoko hoe mihazakazaka amin'ny zavatra hita maso, mitady famantarana zany, mitady famantarana ohatrany tamin'ny andron'i Jesosy ihany. Avy eo moa Jesosy nanome tsiny mihitsy hoe nareo tsiny mihitsy raha tsy misy famantarana. Tsisy famantarana omena anareo toy izy raha tsy ny famantarana ny Amjona izay lasa tany anaty kibo ny trondrobe nandritry ny atelona dia navoaka rehefa avy eo. Ny famantarana voalohany ambara aminao dia Jesosy Kristy ilay maty ka nitsangana tamin'ny maty. Amin'izany andro zany moa Jesosy dia ho avy ny olona anatona anahy dia hiteny hoe izay efa namoaka demonia tamin'ny anaranao, izay efa naminany tamin'ny anaranao, izay efa nanao fagagana tamin'ny anaranao. Fa tsy fantatry Jesosy izy, tsy fantatry Jesosy izy, tsy fantatry Jesosy izy. Nanao fagagana ireo magy ireo tany Egypte rehefa nifanandrina tamin'ny Mosesy. Izay nataon'ny Mosesy dia nataon'ireo, nahay nakatahaka izy zany. Izao vanim-potoana izao dia fotoana ny fakana tahaka, fotoana izay makatahaka hoe Jesosy, mody hoe Jesosy, mody hoe avy amin'ny Jesosy. Fa misy foana ao zavatra amin'ny rihana sy amin'ny tahana ny olona. Izao vaninandro ianantsika izao
dia leva lazain'ny Paoly eo amin'ny Timoty voalohany toko faefatra eo aoko fantatra ao fa any am-parany ihany dia embotra amin'ny finoana ny olona, anaiky fanamamitaka, anaiky ny fampianarany démonie ary voakasiky ny vy mamay ny fieritreretany. Dia inona ny zavatra izy? Tsy Jesosy tsony no ivony fa mpanompon'Andriamanitra, lehilahin'Andriamanitra. Ary tsy mifantoka amin'ny Jesosy tsony ny olona. Lasa rehefa miresaka dia lasa ohatry ny resaka mpanompon'Andriamanitra. Ino no dokafana, ino no resahana, ino no tenenina. Adino Jesosy, tsy hita tsony Jesosy. Tandremo ry havako, tandremo ry havako. Fa sao dia sodokan'izany ianao, sao dia sodokan'izany ianao, ka lasa maika amin'ny fahagagana ianao, maika amin'ny faminaniana ianao, maika amin'ny délivrance ianao. Tsara ny faminaniana, tsara ny fahagagana, tsara ny délivrance, fa zao avy amin'ny Jesosy ve? Tena Jesosy ve? Ary tena ao ve Jesosy? Tandremo fa tsy izay rehetrarehetra sitrana dia avy amin'ny Jesosy. Folo lany boka izay nanatona an' Jesosy hositranina. Ny teny Jesosy avy eo andana ataovy ny fombafomba rehetrarehetra araka ny lalàna dia misehoa ampisorona. Nandeha teny am-pandehanana ireny, rehefa nandeha teny am-pandehanana ireny dia sitrana daholo izy folo. Fa tsy izy folo niverina ny ankohaka teo amin'ny Jesosy. Ilay mpanjakampanjaka sy tompotompo ilay Andriamanitra velona, ray ihany no tonga niverina teo. Hoy Jesosy, tsy folo ve izy? Tsy sitrana ve izy rehetrarehetra? Nakaizany sivy no ray ihany no tonga miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy midika akory nahazo fanasitranana, nahazo faminaniana, nisy fahagagana, nisy fanafahana dia voasoratra any an-danitra ny anarana dia hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa manahoana ny toe-po, manahoana ny ao anaty. Amin'izao fotoana mampalahelo mihitsy fa takon'i Jesosy, takoman'ny asa fanompona, takoman'ny mpanompon'Andriamanitra, takoman'ny lehilahin'Andriamanitra. Te hiverintsika amin'ny loharano ary tena metraka an'ilay hoe aoka aharitra amin'ny teny tsisy kilema, aoka aharitra ao amin'ilay sitrapon'Andriamanitra marina dia ao amin'i Jesosy Kristy. Nisy fotoana ry Petera nanao asa, nanangana an'ilay kilemaina. Efa tafatsangana ilay kilemaina, mijery azy foana jery andry Petera izy dia ozy Petera, sao dia verinareo fa zay ara ny tena izy ary zay ny tena zavatra. Tsy zay ne io fa Jesosy ilay nombonareo tamin'ny azo fijaliana, ilay nitsangana tamin'ny maty, izy no natonga n'io fanasitranana io. Aiza ny mpanompon'Andriamanitra, aiza ny lehilahin'Andriamanitra, vehivava'Andriamanitra milaza amin'izany amin'izao fotoana hoe aza izahay no omena voninahitra fanenarana irery ihany. Aiza ny mpanompon'Andriamanitra mandany fiobiana, mandany laza, mandany fiderana ataon'olona, fa manala an'izany eo amin'ny mihitsy ary mitondra an'izany eo amin'ny Jesosy. Mila maharitra amin'izany sika ary havana, amin'izany fanetreteny izany. Mila maharitra amin'izany teny sisy kilema izany, tsy hamily ny filazantsara ka hifantoka amin'ny olombelona, hifantoka amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsarovy amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 rehefa tonga teo amin'ny Petera rehefa tonga teo amin'ny Paoly sy Barnabasy ny vahoaka dia nitondra omby, nitondra voninkazo ary nametraka anazy ireo ho Andriamanitra. Inona nataon'ny Petera sy Barnabasy? Niteny ve izy hoe tena tsara zao ataonareo zao, mahazo fitahiana nareo, omban'Andriamanitra nareo, ho ambinina amin'izay ataonareo ary tena tsy ho foana ny fikalezanareo aina ao amin'ny tompo fa tena manompo ny mpanompon'Andriamanitra tokoa ianareo. Zany ve no nataony? Tsy zany nataony. Tonga dia nanitsy izy ary nanamboatra hoe tsy mety zao ataonareo zao. Nandritra ny fitafiana izy. Ahoana ny raisinareo tahaka ny Andriamanitra zay? Ahoana ny anateranareo fanatitra lehibe ohatr' izao zay omby voninkazo sy ny sisa sy ny sisa? Izay ne dia olombelona tahaka anareo ihany izay dia olombelona tahaka anareo ihany. Fa Andriamanitra no atahory, Andriamanitra rery izy, Jesosy Kristy no mpanjaka, izy ny tompo. Fa zay raha manao mitondra fanasitranana, zay raha mitondra délivrance, zay raha mitondra fahagagana, zay raha manao faminaniana, tsy izahay no hoderaina, tsy izahay no ankofana, tsy izahay no tompona, fa izay dia miara-manompo anareo amin'ny Jesosy Kristy ary anome voninahitra an' Jesosy sika, ary hidera an' Jesosy sika. Raha sitrany nareo ho an' Jesosy ny voninahitra, raha afaka nareo ho an' Jesosy ny voninahitra, raha velony ianareo ho an' Jesosy ny voninahitra, raha tanteraka ny faminaniana izay nataonay ho an' Jesosy ny voninahitra, izay dia mpanompo tsy mahasoa ihany ary izay tokony nataonay no nataonay. Mila maharitra amin'izany ianao raha mpanompon'Andriamanitra. Mila maharitra amin'izany teny tsisy kilema sy fahamasinana sy fanetreteny izany ianao raha mpanompon'Andriamanitra. Nisy fotoana izy ty, iza moa izy ty Cornelio rehefa nanasany Petera, andao mba aty amiko fa voriko ny fianakaviana, dia tonga fa aty amiko fa mba te haheno ny tenin'Andriamanitra zay. Ofisier io Cornelio io,
any hoe raha am'izao fotoana zany dia farafakeliny zany kolonelina fa général sy ny sisy olona manakaza olona ambony zany fa nangetaeta tenin'Andriamanitra io ary dia niantso an'ny Petera efa nandray ny fanambaran'ny fanamasina ary dia tonga nakao aminy rehefa tonga tao amin'ny Petera izy rehefa tonga tao amin'ny Petera afy Cornelio dia nandoalika dia ozy Petera mitsangana fa mpanompo ihany manompo namanao ihany fa mitsangana tsy mahazo mandoalika eto anatrehako ianao ozy Petera fa zaho tsy Andriamanitra tady nanana an'izay fanompona olona izay fa nindraindrana olona tady naka zay hoe Andriamanitra izay i Petera napetraka Cornelio be tabe koa no manao tahaka ny Cornelio amin'izao fotoana fa saingindrisy vitsy ny olona tahaka amin'ny Petera izay manitsy avy hatrany ireo mpivavaka manitsy avy hatrany ireo mpanompon'Andriamanitra manitsy avy hatrany ireo nahazo fitahiana mba hiteny hoe tsy zany tsy zahainy fa Jesosy Kristy Jesosy ihany fa tsy zahay fa ndao hiaraka isotritsika ndao hiaraka ideritsika ndao hiaraka kalaza atsika ndao hiaraka ioby atsika fa aza izahay ny indraindraina aza izahay no asandratra aza izahay no mena voninahitra fa ny Jesosy Kristy irery ihany mampalahelo fa be da be ny jamba amin'izao fotoana voapetaka ny vy mamay ka lasa tsy tonga dia miditra ao amin'ny Jesosy direct fa tsy maintsy misy lehilahy an'Andriamanitra tsy maintsy misy mpanompon'Andriamanitra lasa mihitsy hoe coach spirituel lasa misy hoe père spirituel lasa mihitsy dia ny hafarany tsy hity Jesosy dia ny hafantarana amin'izay hoe marina sa diso ny zavatra nambara raha vao tsy hity Jesosy tsy izy zay diso zay no nampianarinao fombafomba zay no nampianarinao resaka pensée positiva zay no nampianarinao resaka mampiaratra olona matanjaka sy mirehatra zay no nampianarinao dia lasa hifatoka aminao le olona laza hiresaka aminao le olona dia hanambarany aminao le olona tsia Jesosy ihany tiatsika ho hita tahaka nanandratany menarana Mosesy ny menarana tany anefitra ny tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona ka zay rehetra mijery azy dia hanana fiainana mandrakizay fa tsy ny olombelona ny foronona ve no indraindrainao ny olombelona zay tahaka ny ahatra ozy ny tenin'Andriamanitra eny an-tsahandro any fara-pitsy dia atsipy any amin'ny afo iny ve ny ateheranao iny ve ny indraindrainao iny ve no reharehanao hoy ny tenin'Andriamanitra zay mirehare dia aoka irehareny amin'ny Jehovah zay irehare dia aoka irehareny amin'ny fahalalany aoka irehareny amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy zay nanomezana anao fiainana mandrakizay nanomezana fahasalamana fanasitranana feno anao nananganana anao tamin'ny maty ho velona mandrakizay voasoratra any an-danitra mila manana faharetantsika raha ny oloko marina dia ho velon'ny finoana ny faminaniana ozy izy ny teny fikasana dia mikendry ny farany tsy mitaredretra izy raha mitaredretra izy andraso ihany fa ho avy fa mila mivelona amin'ny finoantsika amin'izao fotoana tsika tsy nama zay miembotra ny fahaverezana fa zay mino ny famonjena ny fanahy hoy Jesosy matsy ny olona hoe raha ho avy zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy ny finoana tompoko dia mitarika ao amin'ny fibebahana ny finoana dia mitarika amin'ny fiankekeloka ananana fotoritory sy mangorakoraka ny finoana dia mitarika ao amin'ny fanolorantena marina ho an'i Jesosy ny finoana dia tsy firehareana amin'ny olombelona na amin'ny nofo ny finoana dia tsy ny fireharehan'ny tena sy ny fizaozahoana fa ny finoana dia ny fanekenana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana dia iverenako amin'izay le tary aloha tary hoe ay nareo minana aminany ay nareo nanao fagagana ay nareo ny tory tamin'ny anarako ay nareo nitondra fanafahana ho an'ny olona tsy fantatra akory nefa ianareo misy olona zany lazainao mety hoe mpanompon'Andriamanitra dia maty dia hoy ianao hoe lasa any an-danitra iny fa Jesosy tsy nalala azy dikan'izay rehefa tsy nalala azy Jesosy dia ahoana any ivelany mety mafimafy zany teny lazaiko anao zany mety mafimafy zany teny lazaiko anao fa zay ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ary lozako raha tsy mitory ny filazantsara marina olona va ny olaiko ty sa Andriamanitra raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompo ny Kristy tahaka lazain'ny Paoly eo amin'ny Galatiana fa iveritsika fa rendretrarehetreny no sinina fa ao amin'i Jesosy marina fa tena sinina ao amin'i Jesosy mihitsy misy ny tena authentique hoy ny teny frantsay hoe tena izy hoe tena mamoaka demoni amin'ny anaran'i Jesosy miteny amin'ny anaran'i Jesosy maminany amin'ny anaran'i Jesosy manafaka amin'ny anaran'i Jesosy tena avy amin'i Jesosy tokoa fa misy le pakatahaka ny devolo moa dia pakatahaka hatramin'izay ary izy zay no ataony makatahaka dia hoy Jesosy masy aminy mialamika anareo mpanao meloka rehetra satria izao le fankatoavana ny tenin'Andriamanitra tsy ho ataony le fanetretena le fibebahana tsy mitaona olona ao amin'i Jesosy izy fa mitaona olona mba hahery tsy mitaona olona ho amin'ny fibebahana izy fa mitaona olona mba haompy tsy mitaona olona fanetretena izy fa mitaona olona firehareana tsy mitaona olona fiheverana ny hafa izy fa mitaona olona fanandratantena sy ny fitiavatena tsy mitaona olona ho amin'ny fanafoanana ny tenany izy fa mitaona ny olona mbola hanindrahindra ny tenany ihany zany ve dia marina zany ve dia filazantsara tsy tena izy tsy izy zany ny afako tsy izy zany tompoko ianao zay mandray izao teny izao ivereno ny filazantsara ivereno ny teny tsisy klema ivereno ny zavatra marina fa tena simba ary tena voatarika ho any amin'ny fahaverezana ny akamaroan'ny olona satria ny ota avela amin'ny toetra ny vokatry ny ota iainana
fa sady mivavaka manao sitrapon'Andriamanitra ary ny fitaka dia zao eo foana le fahagagana sy ny sisa fa le fahotana koa eo ihany ary eo ny mila iverana mihitsy hoe aiza ho aiza marina tsika amin'ny tenin'Andriamanitra ny oloko marina dia ho velon'ny finoana raha miempotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko tsika tsy namana izay miempotra fahaverezana fa anisan'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy le finoana mifatoka amin'i Jesosy le finoana mandaa zay le medina tsara ny finoana mandaa zay rehetrarehetra manohatra ny tenin'Andriamanitra indro ny apôstôly Jaona tao amin'ny apokalipsy efa lavo mihitsy efa tena hoe lasa lalandiso satria nahoa niankohaka tamin'ny anjely ary rehefa niankohaka tamin'ny anjely izy satria iverina fa io anjely io niankofana satria tao ny fanambarana rehetrarehetra nalazain'ny anjely ary voarayany fanambarana fa hoy ny anjely hoe mitsangana ianao fa za koa dia mpanompo namanao ihany tahaka an'ireo mpanomponao mpanompo rehetrarehetra fa ny hevitry ny faminaniana dia Jesosy irery ihany dia Jesosy Kristy irery ihany mila maharitra amin'izany tsika fa ny mampalahelo be da be tsy naharitra amin'izany tsony dia lasa naka plasina Andriamanitra kely lasa naka plasina tompo lasa naka plasina Jesosy mihitsy ary Jesosy dia adino zay le poziny menarana zay le menarana tany antsaha nahazo an'ny Adama sy Eva ary nahazo ny fahafatesana ho an'ny olombelona rehetra dia zay le natahoran'ny Petera natahoran'ny Paoly amin'ny Korintiana hoe matahotra fa sao dia tratra an'le menarana koa nareo ka iodina amin'ny fahatsorana ao amin'i Jesosy Kristy dia be da be nefa tratra ny poziny io menarana io lasa saim-bola vola foana ny resahana ao anaty filazantsara tsy filazantsara ntsony zany lasa materiel lasa zavatry ny tany lasa mampirisika ny olona ifikitra amin'ny zavatra eto tany lasa tsy mifatoka amin'ny Jesosy Kristy raha Jesosy Kristy ny resahana dia miaina amin'ny finoana ny oloko marina dia mivelona amin'ny finoana raha Jesosy Kristy ny resahana dia aza manany amin'ny hoanina ny hotafiana ny sotroana fa ny aina mihoatra noho izany ary ny tompo ary zay miany zava-boary rehetrarehetra mikarakara azy nareo mihoatra lavitra noho ireny ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana fivebahana famasinana tahotra an'Andriamanitra ny finoana Kolosiana 3:7 saino zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy evero zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy mampiomana ny olona hoe andalo nge zao fiainana zao hoe 70 taona 80 taona raha tahiny mateza mandalo nge zao tontolo zao sy ny filany voaomana ve no mandrakizay ianao vita fihavana amin'Andriamanitra ve ianao ny aina fahadiovampo ve ianao tsy andevo ny fizangajangana sy ny fahalotona tsony ve ianao ny vaholana ny rehetrarehetra ireny raha mbola ao anatin'ireny ny olona ambarao azy Jesosy fa Jesosy ny filazantsara Jesosy ny aina anafaka azy amin'izany ary lalàn'ny fanahanaina no anome azy hery fa tsy anambara antsika sy ny momba antsika sy ny toerana misy antsika sy ny zavatra nataontsika fa anambara Jesosy Kristy irery ihany tia napetraka amintsika ary zany fotoana zany amin'ity androany ity mandalo zao fiainana zao mandalo ny zavatra rehetrarehetra fa tokony hanana faharetana sika mahareta aza manara fasahina misy valy lehibe mijoroa amin'ny teny Tsisilema mijoroa amin'ny teny fahamarinana mijoroa amin'ny teny fahamasinana mijoroa amin'ny hoe Jesosy nivo ny filazantsara fa ny ambiny rehetrarehetra dia fitaovana ihany ka nidera ny aza ny voninahitra teo an Jesosy Kristy ary tsy anaiky fanahy mamitaka tsy anaiky an'ireo mpaminany santoka sy ny mpampianatra santoka fa hijoro amin'ny fanetretena hijoro amin'ny teny Tsisilema dia Jesosy Kristy irery ihany mirary ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy amin'ity herinandro ity ane ianao tena ilatsaka any aminao zany teny zany ary everanao ny lalanao tokoa hoe sao dia efa niempotra ianao sao dia efa tsy any amin'le teny Tsisilema ntsony ianao sao dia efa tsy any amin'le finoana tsy metsara velona tsy ntsony ianao sao dia efa tsy ao amin'le teny marina ntsony ianao dia raha tsy ao ianao miverena malaky mirindrina ao amin'ny efitrao mangingina dia alamino amin'i Jesosy ny fiainanao raha mpitory ny filazantsara ianao ka tsy mifatoka tamin'i Jesosy fa mifatoka tamin'ny vola mifatoka tamin'ny materiel mifatoka taminao ivereno ny filazantsara aoka hifantoka amin'i Jesosy sy ny herin'ny azo fijaliana sy ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fahamasinana ny fiverenan'i Jesosy aoka hifantoka amin'izay mivavaka ao anao matsiaro anao mbavaka ary ho tompo amindra fo ary antra mba isany tsy ireo izay miempotra ny antsika fa isan'izay mino ho famonjena ny fanahy ary ahitra amin'ny teny tsy misy kilema ho an'i Jesosy ihany ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavana amen